ary farany andrana mbola tsy tena izy no fidiko na iarahako fa itena izy ny olona tsy ho fidiko tsy azo atao tsony manome pouvoir amin'olona ohatra ny lalatiana tsy azo atao intsony ny mifidy olona ohatra ny lalatiana ny ambo mbola tsy tena aloha fa mbola mandamina io eo ampovoany reo sy mandamina mba tsy isin'ny guerre civile eto ka ifamoniny olona aprisiany izy io tsy haiko izy aminareo andapo ao mampirisika andreo mampanontany tena ihany hoe mbola TGV rosy amin'ireny fanazavana nataony ireny. Mahafinaritra ny lehilahy, mahafinaritra satria rahantsika mahafantatra fa TGV hiringiry ny tenany saingy misaina mahafantatra manavaka ny zavatra tsara sy ny ratsy. Azo isaina amin'izareo TGV reo ny hosahy hijoro manoloana ny zavatra tsy mety ohatran'ireny. Isaorana be dia be any rosy izay fihetsika nataony mampiseho ny fitiavan-tanindrazana, mampiseho ny maha-malagasy azy miray mitambatra amin'ny vahoaka malagasy. Asa moa zany hoe inona indray mety ho akony voakan'ny fanambarana nataony teo iny hoe ry lalatiana reny tsy tokony homena fahefana intsony. Dia iny e, zany moa zavatra mety impossible zany raha ataontsika hoe mbola lany eo ny filohan'ny Rajoelina satria izy angeka intouchable. Raha nahitantsika fa anisan'ny ministre tsy nisolo mihitsy izy nandritra ny mandany an'i Rajoelina. Ny antony dia hainy miaro ny sezany io, mahavita izay ataontsika hoe mission izay angatahiny an'i Rajoelina aminy izy dia mazava ho azy raha toa ka tsy nisoloana mihitsy, tsy nisoloana mihitsy izy izy no nametra-pialana tamin'ny farany teo iny satria hanao fampielezan-kevitra ary manantena ho zany hoe mbola ho lany an'i Rajoelina dia handray ny toerany na ministra ny serasera azy rehefa tonga izany fotoana izany. Mampalahelo tokoa ny zava-misy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mampalahelo. Sombiny kely fotsiny le vidéo teo le niresaka hoe tsy omena fahefana, tsy mendrika omena fahefana intsony ry lalatiana, fa miteny ihany koa moa izy hoe ianareo izay mandrisika ireo vahoaka madinika ireo zany dia nampitandrina ny tenany, nampitandrina. Ny dikan'izay mahafantatra olona izy, ny teny mihitsy izy fa mahafantatra olona izy fa tsy nanonona anarany. Ny antony moa zany dia fampitandremana an'ilay olona ilay izy, mahatonga an'ilay olona ho tonga saina dia tsy nitononona ilay anarana, surtout mba hierovany an'ilay olona ihany koa. Izay no ataontsika hoe misaina be rosy tamin'ny fihetsika nataony. Tsy fantatra fa araka ny tsosondresaka mandeha dia mety mbola hiagrave ilay tolona ilay fifandonana satria tsy anaiky izany hono ny fianakavian'ireny olona naratra nandritra ny fandonana ireny, mety hamaly-faty zany. Enjakenjana izy ka eto dia manao antsoavo aminao Andriamatoa an'i Rajoelina. Ianao sy ny mpanaraty ianao dia miteny fa ireo 11 candidat ireo no antony mahatonga an'izao korotana izao. Dia raha mijeritsika mandinika tsara fa raha manaraka ny zavatra takin'ireo 11 candidat ireo anao dia tsisy tsony angamba ny korotana. Mangataka izy ireo mba hanajana ny lalam-panorenana. Inona moa ny lalam-panorenana izay lazain'izy ireo fa tsy nahajainao dia mahakasika ny code de nationalité article 42 46 ao amin'ny code de nationalité. Maninona ilay izy no ataontsika hoe lasa tsy afaka ampiarina satria izy nareo hoe mbola misy lalàna afaka mamono azy io. Raha misy lalàna afaka mamafa azy io dia maninona zany no natao tao anatin'ny lalam-panorenana ilay izy, nampidirina tao anatin'ny lalàna. Zavatra hoe zavatra tsisitsika zany dia maninona apetraka eo, sa hoe apetraka eo ilay izy dia ampiarina amin'ny olona izay tsy mahay lalàna, sa hoe rehefa mety aminareo ilay lalàna dia mpiarina dia rehefa tsy mety aminareo dia
zay tiavanareo hanaovana azy, tsy mety zany zavatra zany ka izay ny antony mahatonga andreo azy candidat reo mitolona fantatrao zany de raha izay zany no mba olona rosonao hoe ahoana ny atao sotominao ny firosanao filoham-pirenena de mazava ho azy fa tsisy korotana antsony eo miroso amin'ny fampelezan-kevitra reo candidat anakiraiky ambin'ny folo reo satria ny fangatana izy reo de zay fividianana mangarahara ekeny tsirairay manaraka ny lalàna izay fa tsy hoe fividianana ataotsika hoe zara efa mandeha tsy manaja akory ny lalàna ny HCC sy ny CNI efa olony fitondrana daholo eo zany hoe tsy azo antoka tokoa ka mitombona ny ayain'ireo candidat 1/20 mitombona zay ny tokony mijerena akaiky raha miteny any Rajoelina hoe tsy mila ravana ny HCC sy ny CNI de hoe afaka tsy ravana io fa la olona ao no esory ny olona ao satria reo olona reo tsy atokisan'ireo collectif de candidat reo esorina ny olona ao de milamina ny zavatra rehetrarehetra misy resaka mandeha hoe misy zany fokotany fictive zany hoe mbola ny foronina ary ny tena mahenjana azy zany de ny olona voasoratra zany hoe ilay quartier fictive io de be de be aza noho ny quartier efa nisy zany rehetrarehetra zany de paikady efa petraka mba hampahomy ny halabato satria zavatra fictive izany zavatra tsy misy dia firoporonina fahatany mampalahelo fa tahoana zay ny zava-misy eto Madagasikara hoe ianao raha miteny de sakanam-bava tapenam-bava zareo nge reny collectif de candidat reny tamin'ny andro voalohany nidinan'izy ireo tan-dalambe de na mpiarana herisetra mena mba ho mandasatra ny maso tsy rariny angamba izany zavatra zany tsy manaja ny zon'olombelona taty-oriana nge niteny ndray ny TGV fa leo fitenina an-dalambe zareo leo korotana de nidina an-dalambe zareo nao grevy mana-korotana koa de ohatra daladala ray sy fona lay hoe raha ianao zany ataotsika hoe tsy tia sakay leo sakay de hihinana sakay zany ianao mba hampiseho anao fa tsy tianao lay sakay somary tsy takatra lay tian'zareo ampitaina am'le izy fa henjana de iny moa zava-niseho tandroany fa 17 volana oktobra iny fiara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Trambato heno mihitsy le olona miteny hoe Troay vato Troay henjana zany henjana zany ve ilay nitenen'ny any Rajoelina hoe meloan'ny lalàna ny fiantsiana azy fanakorontanana ireny zao mendrika ho meloan'ny lalàna ireny faiza ho aiza anao andre mahatonga any Rajoelina manoloana an'ireny zavatra ireny rariny ve rehefa tsy ho lava resaka fa de mirahasoa atsika samy ten'Andriamanitra de miantso ny fitoniana hatrany satria tsy tsara isika samy malagasy ny famono noho ny seza ho an'olo-tokana zay hanao tsinitsinina antsika ihany mandritra ny 5 taona manaraka mirahasoa